ho ampitomona ao aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aza manao mpitary-bato vilambava fa manetreteny. Aza manao mpitary-bato vilambava fa manetreteny. Ny mofinainantsika anio ao amin'ny Mateo 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 2:20 no ampianaran'i Jesoa antsika indray manao hoe aza manao mpitary-bato vilambava fa manetreteny. Ampianaran'i Jesoa eto ny vokatry ny finoana kristianina. Tsara ny finoana, efa nianarantsika tany aloha zany, fa ny finoana an Jesosy Kristy zany ihany no fototry ny finoana kristianina. Tsara ny mino an Kristy, tsara ny manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, tsara ny mandray an Jesosy satria zany no takin'ny soratra masina ary zany no hitsaranantsika rahateo. Fa ankoatran'izay, tahaka ny zavatra rehetra, misy ilay antsoina hoe fepetra fampiarana na ny mesure d'accompagnement. Hitantsika eto ohatra ny fepetra fampiarana ny finoanan'i Kristy dia ny amin'ireo vokatry ny finoana na ireo toetra takiana amin'izay mino. Misy marobe izy ireny, fa anankiray amin'ireny no ampianarin'i Jesoa eto manao hoe aza mba manao tahaka ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Ny fariseo sy ny mpanoradalàna dia ambarany tsara fa mipetraka eo amin'ny fipetraha Mosesy, zany hoe tena mipetraka eo ambonin'ny lalàna. Raha ny lalàn'i Mosesy zany no resahana, na azontsika azy dia atao hoe manaraka tsara ny soratra masina. Kanefa ny fampiarana izany dia izy tsy manao fa ny olona no tereny hanao azy. Ary raha manao indray ary izy dia ambara manomboka eo amin'ny 5 fa mitady izay hisehoana sy filandera fotsiny no ataon'izy ireny. Zay no hevitry le hoe hitantsika eto hoe ataon'izay hahitan'ny olona azy ny filakiterany, ataony lehibe dia lehibe ary ataony vavety ny somotra aviaviny. Ny mahamaiky azy zany dia ny ho hitan'ny olona ny endrika ivelany ny amin'izay ety ivelany fotsiny ihany. Riavako malala amin'ny tompo, fampianarana lehibe no ampianaran'i Jesoa mahakasika ny fanetretena eto. Ny olona mino an'i Kristy dia manahaka an'i Kristy ilay nanetriteny, ilay tsy mba nitady ny tombontsoa ny tenany manokana, ilay tsy nitady ny ho azy. Asa raha takatritsika sary an-tsaina ny momba an'i Kristy sy ny antondiany tetỳ an-tany. Inona ny tombontsoany, inona no interehany, inona ny nanery azy ho tonga tetỳ ambony tany? Tsy nisy. Kanefa tamin'ny fanetreteny no nanatanterahany izany iraka lehibe hamonjy izao tontolo izao izany. Izany fanahin'ny fanetretena tao amin'ny Kristy izany, izany toe-po mahay manetritena izany no ampianarin'i Kristy indray eto ho an'ny hafa, ho an'ny mpianatra, ho an'izay mpanaradia azy. Izany no mahatonga azy ny teny manao hoe izay lehibe aminareo no aoka ho mpanompo anareo, fa izay manandra-tena no ahetry ary izay manetri-tena no asandratra. Ambaran'i Kristy fa ny lalan'ny fanetretena dia mitovy amin'ny lalan'ny hazo fijaliana izay hahazona famonjena ho an'ny maro, ho an'izao tontolo izao, ho an'ny mino mihitsy azy. Ianao koa riavako malala, efa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ve ianao? Tsara zany.
fa andeha koa mbola andeha lavidavitra kokoa ka hanaraka ny lalany fanetretena izay nananany, tsy hitady filandera, tsy ho araka izay hitantsika eto, tsy ho mpitary-bato vilambava, tsy hitady ny ataontsika hoe voninahitra sy ny laza, fa hanompo ny tompo amin'ny fanetretena marina tokoa. Mampahery antsika rehetra zanaky ny fiangonana ary avaka ho mpanompo marina tokoa, matoky amin'ny kely ho tendrena napaka ny be, dia hitenenan'ny tompo sika manao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro, ilay Andriamanitra tia dia tia anay tokoa, naneritry tena ho anay ka nanaiky hatramin'ny hazo fijaliana ary, eny nanaiky hatramin'ny fahafatesana mba ho famonjena anay. Ankehitriny ianao dia mampianatra anay hanaraka izany lalan'ny fanetretena izany, ary indro asehonay ny fahavononanay hanaraka izany, fa ao aminao ihany no misy ny fiainana, ao aminao no mahavonjy anay. Ifonanay aminao Tompo izay rehetra filanderana asehonay, ifonanay aminao izay rehetra tsy fanatanterahana ny teninao nataonay, ifonanay aminao izay rehetra mifanipaka amin'izany filazan'ny tsaranao izany nataonay. Fa ankehitriny koa izahay mivavaka ho an'ny fiangonana ho fiangonana manetri-tena, ho an'ny kristianina ao anatin'ny fiangonana ho kristianina manetri-tena, ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra ho mpitondra fivavahana manetri-tena. Eny, ny mino manontolo mihitsy. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay izany. Amen.